Firin matadida Pastor Tony avian Tanzania. Stefan resa favakatamna Andriamanitra mahakasika ny firenena io ka anjery zava-misy dia hitako ny olona mihazakazaka. Ary tsy nahita fiovana ao. Tsy nahita fiovana mihitsy. Dia ny silamo mitoetra eo amin'ny fitondrana. Ary voalaza arak'izay fa nahazo vato amin'ny 20 isanjato ny filoha samy azo foloho ka nahazo ny fe-potoana indraindray ahafahany mitongatra ny firenena. Firy amintsika ny matadina Pastor Tony avy amin'ny Tanzania rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra mahakasika ny firenena io dia hoy Andriamanitra hoe omeo any Tony toezavatra io izy no isafidy ny rara fa ho zay hoe andraso aloha hoe mila miresaka aminazy rehefa manomboka andreny zavatra hitranga ary Andriamanitra nanangana olona zay afaka ny ovaravarakely ao amin'ny faritra Tanzania izay afaka manova toezavatra ary ny haino azy izy ireo saingy ny zavatra namely azy ka narary izy efa mbola eo ihany ny teniny ary rehefa nandray ainy olona dia hoe misy lehilahy misy olona izay hoenony izy ireo tsy maintsy hoenony io olona io fa ho avy ny fotoana ho an'io olona io fa amin'izao fotoana izao dia mpanolo-tsaina avy amin'ny toeran-kafa izy mpanolo-tsaina fotsiny manolo hevitra zany nefa rehefa hitako ny zavatra mitranga ao dia hitako hoe ny olona mihazakazaka amin'ny manantona azy avokoa dia nefa tsy mahita fiovana tsy mahita fiovana indraindray dia mila fantatsika fa afaka mametraka kristianina ianao ary tsy anao ninina ho anao akory io kristiana io satria tsy avy amin'ny hery izy izy fanahiko hoy ny tompo koa rehefa avy amin'Andriamanitra avy amin'ny fanan'Andriamanitra zavatra anankiray dia tsisy ninina azonao atao rehefa miditra ny olona anankiray na dia kristianina afaka mitondra korotana olana be ho amin'ny samy kristiana dia mety ahatonga anao an-tany nefa kristiana nety anankiray ty dia mety hoe misy lamo mitoetra eo amin'ny fahefana dia ho faliny amin'izany ny kristiana satria amin'izao tsika amin'ny teny izao ny pastery any Tanzania dia samy miady eo miteny hoe anty manimba ny anankiray everinao fa faly amin'izany ve fananto everinao fa faly ve amin'izao fotoana izao satria hoe miady any pastery samy pastery na dia izay ihany koa nazaiko mahakasika ny Pastor Tony ny edivany zareo hoe olona kely iny ve ahoana hoe iny no safidian'Andriamanitra tsy momba ny taona ilay izy tompoko fa momba ny fahasoavana tsy momba ny sehatra akory tsy izay avy amina sehatra mety ambany ianao nefa miteny amin'izao tontolo izao mivavao any Tanzania amin'izao fotoana izao mivavao any Tanzania raha vatsika ny herisetra foanatsika ny herisetra ny an-dalambe raha vatsika ny herisetra foanatsika ny ady hevitra raha vatsika ny herisetra eny an-dalambe amin'ny anaran'i Jesosy dia izay ny voalaza fa nahazo vazy valo amin'ny 10 isanjato ny folo sy amin'ny asoloha ka nahazo fe-potoana izay hafa indray ahafahany mitondra firenena zany na dia nambara ny fandresena na nambara ny fandresena zany vaomerany fifidianana dia totry ny korotana nandritra ny andro maro ny firenena izay nampiakatra aya momba ny mangarahara sandrary nampahireza fanahy masina io betendrel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety rapetso